Aleloia. Dia faly miaraba anareo indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny tenanay amin'izao fotoana izao fa antsika mifampahery, mifampizara ny tenin'Andriamanitra. Dia ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana, fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo, ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hivavaka tsika, hametrahantsika ny teny famparizantsika. Androany tsika dia mbola noy raha ny eny ianao zany tamin'ny vidéo farany teo dia mikasika ny atao hoe Pasika. Dia mbola misy fanazavana tian'ny fanahy masina hazavaina amintsika ny amin'ny hoe Pasika. Ahoana moa zany ny amin'ny fanomanana ny atao hoe Pasika, satria fotoanan'ny Pasika zao amin'izao taona 2020 zao. Hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra iray, Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotra anao ny amin'ny fitiavanao, famindrapo ary ny famelan-keloka ataonao aminay isan'andro, satria velonay izay salama, fahazonao indray ny maraina matanjaka ary afaka mifampahery, afaka miresaka aminao. Eny ianao ilay Andriamanitra, anton'ny zavatra rehetra, tompon'ny fahefana rehetra, hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao tokoa tompon'ny aina, tompon'ny hery, ka dia ianao no nanome anay ilay aina sy hery, indrindra moa zany ilay aina avy amin'ny fanahinao masina, satria ny fofonainao no napetraka ao tao aminay, napetraka ao tao amin'ny Adama, nahatonga anay ho velona, afaka miaina, afaka mandeha etỳ amin'izao tontolo izao. Ka dia isaoranay anao zany rehetra zany, ny angatahana aminao mandrakariva dia ny famindrapo, fonana aminao ny fahalemena rehetra, na ny fijerinay, ny fiainanay Tompo, ny fiteny, ny natao, na lehan'ny tongotra, ny raisin'ny tanana ka tsy araka ny sitraponao, dia mangataka ny ranao Jesosy Kristy hanadio mandrakariva, hanavao anay ary hikoriana ao anatinay tsirairay avy. Dia miasa ianao Tompo, tenena fa vonin-kaina izay, aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao, ary aoka tsisy ho eny koa afa-tsy ny feonao irery ihany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no naovanay izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika amin'izao fotoana izao zany dia arak'ilay teny teo mbola miresaka ny amin'ny hoe Pasika ihany tsika. Tonga dia vakintsika ny teny izay ametrahantsika ny tenin'Andriamanitra androany ao amin'ny Korintiana 1:5. Efa niraisina ihany izy io tamin'ny famparizana farany teo raha ny eny ianao zany, fa androany dia androantsika handray anazy lalilalina koa zany. Korintiana 1:5 raisina manomboka amin'ny 9:9 dia ajanontsika ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana manontolo. Esory ny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy hisian'ny masirasira anareo. Fa voavono Kristy Pasika ho antsika, koa aoka isika hanao andro firavoravona, tsy amin'ny masirasira tranainy na amin'ny masirasiran'ny lolopo sy ny ara-tsiam-panahy, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Amen. Enitsika teo fa verimberina ny amin'ny masirasira. Fanazavana fohy zany moa alohan'ny tena hidirantsika amin'ny resaka Pasika dia hoe inona ilay masirasira. Fantatsika ny masirasira fotsiny zany aloha dia ny atao amin'ny sakafo, mivongana izy io na atao arakarak'izay azahoana azy, fa io sira anaovana sakafo io dia maname tsiro ny sakafo. Sira kely fotsiny nataonao amin'ny sakafo dia lasa misy tsirony ny sakafo, fa raha tsy asiana sira dia ohatran'ny hoe tsy misy tsirony zany. Nefa raha be sira loatra koa dia lasa tena mahasimba, manimba fahasalamana, manimba ny sakafo koa ary. Ny sira ihany koa dia fitehirizana sakafo. Taloha raha tamin'ny mbola tsy nisy ny fitehirizana sakafo amin'ilay hoe frigo zany, congélateur, surgélateur, dia ny sira no fitehirizana azy, ary mbola mitohy zany hatramin'izao amin'ny hoe asiana sira ny hena, ny trondro, mba tsy ho simba, tehirizina dia azo andrahoina indray amin'ny manaraka. Mila mitandrina amin'ireny zany satria
be sira satria raha vao kelikely sira koa dia tonga ny fanimbana ny amin'ny bakteria sy ny amin'ny aretina hafa zany ka mila ny matetika moa zany ny trondro ny lamoria moa zany tena fantatsika dia alona rano ary aloha hiala ny sira mba hiala aloha ny sira alohan'ny andrahoana azy tanteraka hohanina zany sy ny zavatra hafa tehirizina amin'ny alalan'ny sira. Zay zany mila tandremana ny sira ary raha be loatra ny sira dia fantatsika fa manimba fahasalamana ka zay ny atao hoe sira raha misy sira kely ny ataonao amin'ny sakafo na amin'ny hohaninao zany dia manome tsiro amin'ny lela amin'ny sakafo. Ny masirasira koa eto zany le masirasira ny tena miverina, ny masirasira dia ny levure amin'ny teny frantsay no tena lazaina eto koa. Raha asiana levure ny mofo rehefa manamboatra mofo dia ny paty zany ny lafarinina ka asiana sira fangaro amin'ny rano moa ireny dia alohan'ny tena hoe andrahoana ny mofo ao anaty lafaoro na andrahoana endasina arakaraka ny fomba andrahoana azy eo dia tsy maintsy asiana masirasira, asiana levure zany dia matetika izy io tsy tena hoe eo ny eo dia tonga dia ampiasaina fa ajanona kely aloha arakaraka ny endriny eo zany, arakaraka ny habetsahany mila tehirizina kely dia lasa mibotsina na mitombo ilay mofo dia mora andrahoana dia mora hohanina arakaraka ny habetsahan'le levure koa. Raha be loatra koa io dia tena manimba ny fahasalamana koa ka zany rehetrarehetra zany ny mitandremana satria io ilay masirasira. Zay zany raisiko sady le tenin'Andriamanitra ahafantarantsika hoe inona moa zany le masirasira amin'ny fanarahana ny tompo ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra. 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana manontolo. Zay ilay izy zany efa voateny eto sady fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana manontolo. Hoe raha asiana levure kely ny lafarinina izay anamboarana mofo dia lasa mitombo ny izay nafangaro tamin'ny teo manontolo zany. Raha asiana sira kely ny laoka dia mahazo sira daholo ny laoka izay andrahoinao ao anaty vilany eo zany. Eto zany tokony eto efa fampitandremana sady ny amin'ny hoe tsy mety ny fireharehanareo. Aza mirehareha mihitsy zany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika olombelona dia tena mirehareha ary indraindray ary mirehareha amin'ny faharatsiana. Eto moa zany raha mamaky ny teny eo aloha tsy vakintsika ny 1:1-5 fa ao amin'ny fiaraha-mivavaka tao Korinto dia misy olona tena hoe manao tsinitsinina, manao fitondran-tena maloto zany ao anatin'ny fitsangatsangana nefa tsy nesorina, tsy nitenenina fa navela hiara-iaina amin'ilay olona ao anatin'ny fiaraha-mivavaka dia niteny mihitsy Paoly hoe tandremo fa zahany zavatra kely zany anie hoe olona ray na olona roa na olona vitsivitsy no mandeha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mivavaka, mbola manompo sampy, mbola mijangajanga, mangalatra dia manimba ny fiaraha-mivavaka manontolo. Zany matetika no mampatahotra. Fanahy masina dia tena mahita mihitsy miresaka fanahy masina koa moa zany ny Paoly eto hoe ny fanahiny miaraka amin'ny fanahin'i Kristy mahita dia mahafantatra mihitsy an'io masirasira kely na kely ary ao amin'ny fiaraha-mivavaka dia saroto mihitsy ny fanahy masina ka matetika izy dia miteny sy mampafantatra raha tena hoe ao amin'ny tompo zany tsika. Dia izay no mahatonga anazy miteny hoe tsy mety ny fireharehanareo. Aza mirehareha raha misy zavatra masirasira, ny dikan'ny masirasira kely eto zany dia ny fahotana tsy fahatanterahana eo anatrehan'ny tompo ka mila esorina fa manimba ny vongana manontolo. 7 amin'ny anaran'i Jesosy, esorina masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy hisian'ny masirasira anareo. Eto zany hamaky ny Pasika moa tsika avy eo fa io masirasira tranainy io Paoly dia tena jiosy, nanaraka ny fomba jiosy mihitsy tamin'izany tahaka ny nataon'i Jesosy koa zany. Fa nazavaintsika teo aloha fa Jesosy amin'ny maha-jiosy anazy dia naniraka amin'ny mpianatra izy ndao tsika ankalaza ny andro firahavaravoana dia ny Pasika zany izay na fanindry tamin'ny fotoana nisamborana azy. Efa nazavaintsika izay amin'ny vidéo teo aloha, mampirisika anao raha mbola tsy nahenao dia iheno ny vidéo teo aloha zany ny amin'ny hoe efa nisamborony Jesosy tamin'ny andron'ny Pasika izay nifanindry amin'ny Pasika jiosy.
Dia ny jiosy verina foana eto zany satria Paoly no manazava eto hoe esory ny masirasiratra anainy mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy hisian'ny masirasira anareo. Eo amin'ny fomba jiosy hatramin'izao zay tena hoe mivavaka zany dia rehefa ho avy ny Pasika dia esorina mihitsy ny masirasira tranainy. Heveriny zareo mihitsy zany fa raha ohatra hoe misy loto, misy ratsy, misy fahasimbana ao an-trano dia tena hoe esorina zany, manadio trano manontolo mihitsy dia esorina sao dia misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ity trano ity fa mila esorina raha maloto na tsy miendrika dia tena tadiavina mihitsy zany sao dia misy masirasira sao dia zany no tsy toeran'Andriamanitra ao amin'ilay tokantrano zany. Dia fomba ny jiosy zany hatramin'izao alohan'ny ankalazana ny Pasika dia manala ny masirasira tranainy. Ka zany ho antsika kristianina mahatonga ny Paoly miteny eto hoe esory zany. Raha tena hoe hiomana hifaly ianao zany andro firavoravoana ny amin'ny Pasika, nefa raha hifaly ianao dia mila manala ny fahalotoana rehetra aloha. Fahalotoana dia ny amin'ny tenantsika ny fomba loto voavaky eo rehefa avy eo fa ny fomba ivelany koa ary raha misy fitondran-tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fomba fiteny, ny fomba fitafy, ny fomba fanao ao amin'ny tokantrano ao raha hitanao hoe maloto tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, raha mahafantatra ianao misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ity trano ity zany ny indraindray na ny haingon-trano ary dia mila jerena hoe te ohatran'ny zavatra hafa mihitsy ity indraindray isika mieritreritra hoe haingon-trano tsara tarehy fa indraindray ny Satana no asehony amin'io zany. Mila fantarina hoe avy amin'inona moa zany haingon-trano zany, inona ny antony nanomborona an'ilay olona azy. Fa indraindray dia rehefa resahana matetika reny sary sikotra reny dia mila tandremana zany. Indraindray mety tena entin'ny olona hiantsoana ny fanahy masina, fanahy ratsy azafady, fanahy maloto dia lasa tena fanompoan-tsampy na ny zavamaniry ao an-trano ary na ny hazo. Amintsika malagasy dia tena misy mihitsy ny hazo izay velona hoe hitondra fahasoavana, fiarovana, mila mitandrina zany tsika amin'ireny fa mila esorina reny masirasira, azafady masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo. Zany hoe mba lasa vaovao zany mba madio tanteraka araka izay tsy hisian'ny masirasira anareo. Tena esorina mihitsy zany ireny. Ka izay zavatra kely izay velonao tsy hampozina ireny no mahatonga ny fahalotoana manontolo amin'ny fiainantsika amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Ka arak'ilay teniko teo zany na ao an-tokantrano ary dia tokony ho zany koa nataon'ny kristianina, tsy hoe amin'ny Paka ihany koa zany, izay no lazaintsika, tsy amin'ny Pasika tahak'izao ihany no anadio tsika dia io tsika efa madio fa eo amin'ny tompony mandritry ny andron'ny Pasika, fa amin'ny fiainantsika isan'andro dia tokony ho adio eo anatrehan'ny tompo. Vakiantsika toizantsika ny teny eo manaraka eo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa voavono Kristy Pasika ho antsika. Izay zany Kristy eto moa zany ny Kristy dia averina foana fa teny Grika ny Kristy fa ny teny Hebreo izay nakana azy dia hoe Masia, dia voateny koa voadika koa hoe Messia. Fa Masia dia ilay Kristy dia ilay Yesoa Jesosy Kristy zany no Pasika ho antsika voavono. Efa nazavaina amin'ny vidéo teo aloha fa averina foana fa isika kristianina dia mankalaza ny Pasika no Jesosy Kristy. Izy dia nanolotra ny tenany tamin'ny fotoana fankalazana ny Pasika jiosy. Somary mifanindry io zany fa isika kristianina dia mankalaza ny Pasika rehefa nomborona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty dia tamin'ny andro fahatelo zany ny andron'ny Pasika, izay no mahatonga ny kristianina mankalaza ny Pasika satria nandresy ny fahafatesany Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Dia izay no averina kely ny amin'ny atao hoe Pasika. Jesosy dia voavono Pasika ho antsika. Zany hoe voavono zany tena maty mihitsy zany Jesosy. No Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana no namonoana ny nitondrana ny fahotantsika azafady. Vakiako kely ihany angambany eo amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa. Korintianina voalohany toko faharoa, ny andiny voalohany sy faharoa ahafantarantsika hoe iza marina, ahoana marina moa zany no nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Paoly ihany mbola miteny amin'ity zany amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ny baiboliko ary dia miteny mihitsy hoe mitory an'i Kristy
voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Ary izao koa andiny voalohany toko faharoa zany amin'ny Korintianina voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izao koa ry rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny marevaka na fahendrena rehefa nitory taminareo ny zava-miafina ny amin'Andriamanitra fa niny tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy dia izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Zany tsisy afa-tsy ilay Jesosy Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana, zay ihany zany no tadiavintsika. Ary indray zany ny teny Paoly ho an'ireo Korintianina teo zany tany Korinto hoe tsy nijery ny fahalatsianareo teo aloha fa tena Jesosy Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana dia izy ilay Paska ho antsika. Zay ihany zany tena nitenen'i Paoly fa eto izy dia tena miteny hoe esory amin'izay ary ilay masirasira tranainy, esory izay ratsy eo aminareo na amin'ny fiaraha-mivavaka indrindra amin'ny tenantsika. Tsirairay avy moa zany tena antsoin'ny Tompo eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao dia mampirisika foana hoe tsika tsirairay avy nihaona amin'i Jesosy any an-danitra ka tsy samy hitahiry ny fanahy masina izay omenantsika. Ny fanahy masina dia tahaka an'i Jesosy Kristy averina foana fa Jesosy rehefa nitenenin'i Jaona hoe teny tamin'i Jaona atao batisa, Jaona nandà fa ozy hoe tanterao zany. Fa rehefa natao batisa Jesosy tao anatin'ny ranobe dia vao nivoaka tao anatin'ny rano izy dia nisokatra ny lanitra dia ny fanahy masina rehefa niteny tamin'i Jaona hoe izay itoeran'ny fanahy masina, irotsahan'ny fanahy masina amin'ny vita batisa izay ilay atao hoe zanako ozy izy. Ity ny zanako izay sitrako, izay ny fanahy masina dia naka endrika voromailala. Mbola hafa zany ny fanazavana amin'izay fa raha sitrapon'ny Tompo ao aoriana kely eo dia anazavany amin'ny fanahy masina sy ny endrika mahavoromailala azy koa tsika. Fa eto dia miresaka momba ny Paska tsika ka eto zany hoe Jesosy voaombo tamin'ny hazo fijaliana dia izy ilay voavony fa voavony Kristy Paska ho antsika. Tena noho izy novonoina ny mpanorandalàna sy mpisorona tamin'izany fotoana izany nieritreritra hoe hamono azy nefa efa lalan'Andriamanitra zany. Jesosy mihitsy nefa niteny tany teo Getsemane aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao teo anatrehan'ny ray zany ilay ray any an-danitra. Andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy koa aoka isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira tranainy na amin'ny masirasira ny lolo-po sy ny faratsiam-panahy. Iravoravo zany ny Paska araka nefa fanazavana ny Paska tsy ilay firavoravoana mihinana chocolat dia manao fety dia vacances na hoe lasa tsara mihitsy ny fiderahana amin'ny ara-tokopira fotoan-dehibe firavoravoana fa ny zava-dehibe dia ny manala ny masirasira tranainy. Raha mbola ao anatin'ny Paska ianao na faly ianao falytsika mankalaza ny Paska hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy nefa ny faharatsiana ny fahalotoana ao amintsika ihany dia tsinotsinona ihany zany. Ny tena tanjona moa zany raha tonga Jesosy ho avy izy akatsika amin'ny androany izay mahatonga hoe aza mirere tsy mety ny fireharehanareo eo aloha eo zany aoka tsika tsy hirehare mihitsy hoe mbola manam-potoana zay dia hifaly fotsiny fa tsy fantatsika ny hampitso fa amin'izao fotoana izao no tian'ny Tompo adio zany tsika engany tsika mba tsy ho tavela. Misy roa izy eny an-tsaha miara mandehandeha eny miara mipetrapetraka eny fa ny ray raisina ny ray hajanona. Ka mba ho isan'ny tafiakatra ve tsika amin'ny fiverenan'ny Tompo. Dia amin'izao fotoana izao tsika dia efa miteny hoe ny firavoravontsika dia ataontsika manala ny masirasira tranainy ny fahalotoana rehetra, endrika fahalotoana anatiny sy ivelany amin'ny tenanao zany amin'ny fiainanao dia esory zany. Na amin'ny masirasira ny lolo-po izy izay mahatonga ny teny, izay mahatonga dia natenen'ny Paoly mihitsy ito hoe ny lolo-po io tsy hita fa any no tena hoe mahatonga ny masirasira zany simba ny vongana manontolo dia ny tenantsika zany ny fiainantsika zany dia simba raha ao anatintsika ny lolo-po sy ny ara-tsi-panahy. Raha ratsy fanahy ianao ihany dia mahafantatra aiza ho aiza ny toerana maharatsy fanahy ka mila manala zany amin'izao firavoravona amin'ny Paska izao. Fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana.
Zay dia amafisiny tsara mihitsy zany amin'ny mofo tsy misy masirasira. Ao amin'ny Pasika eo tsy mbola tsy nazavaina tamin'izay fa ao anatin'ny Pasika koa dia eo efa nidirana kely izy zany amin'ilay vidéo teo aloha fa fotoana fankalazana ny fihinanana mofo tsy misy masirasira koa io fotoana io. Mandritsy ny fotoana elaela mihitsy ny zanak'Israely no mihinana ny mofo tsy misy masirasira zany ho manana an'ilay Pasika io satria zany dia hisian'ny fanetretena miala amin'ny fireharehana, miala amin'ny masirasira tranainy dia mila madio amin'ny fiainana manontolo. Eto dia ny fahadiovam-po. Fahadiovam-po zava-dehibe mihitsy teo moa zany resahana hoe ny lolo-po sy ny ara-tsi-panahy madio fo zava-dehibe mihitsy io mangataka ny rahan'i Jesosy. Tsisy afa-tsy ny rahan'i Jesosy ihany izay narotsany teo amin'ny hazo fijaliana no ampy afaka manadio ny fontsika. Raha antsika no mieritreritra hoe mandeha any amin'ny psikologa, psikiatra, mieritreritra nentina mivavaka satria nanantona mpanompon'Andriamanitra, tsy izany no manadio ny fontsika fa angatao ny rahan'i Jesosy. Ianao zany miomana amin'i Jesosy manadio ny tenanao, jerenao sady hoe inona moa zany ny tena faharatsiana nataoko dia mila madio fo ianao sy ny fahamarinana. Ary ilay zava-dehibe moa zany hoe mila marina tsy lainga zany tsy mandeha amin'ny tsy fahatanterahana fa mila madio anatrehan'ny Tompo. Dia ny tena zava-dehibe hoe madio, fahadiovam-po, mino ny rahan'i Jesosy dia mila miteny zany hoe Jesosy Kristy no tompoko sy mpamonjiko, izy irery ihany ilay Pasika izay voavono ho aho. Tsisy mahateny an'izany ozy izy hoe Jesosy Kristy no tompo raha tsy ny fanahin'Andriamanitra no miasa ao aminy. Ka angatao zany ny fanahin'ny Tompo ho aminao dia hanadio antsika. Ny rahan'i Jesosy koa angatao efa narotsany teo amin'ny hazo fijaliana zany ampy hanadio antsika. Izy ilay voavono, izy ilay zanak'ondry tena voavono famonjena nitondra ny oto antsika ka dia mino ianao. Raha tsy mino tsika dia ho fanameloana antsika ihany zany ka zany no tanjona amin'izao fiaraha-mivavaka izao ny inonao fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Be ny mieritrerika, be no mieritreritra hoe profeta io, mpaminany ihany ilay Jesosy io olombelona tahaka antsika fa Andriamanitra io, zanak'Andriamanitra. Dia mila mino zany tsika. Ny anarana Jesosy dia hoe ny tompo no mpamonjy. Zany ny dikan'ilay anarana Jesosy io. Yeshua zany ny dikany moa zany amin'ny Hebreo dia izy ilay Masia, Yeshua ilay Mesia, ilay mpamonjy antsika ka tolory ny tompo ny fontsika, esory ny masirasira tranainy, avaozy ny tenantsika mba ho tafahoana amin'ny tompo, tafiditra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay ihany ny torian'i Jesosy, ny fanjakan'Andriamanitra tsy ny fanjakana etỳ an-tany fa ny fanjakana any an-danitra any eo amin'ny tompo. Ingany antsika tsiraray avy samy eona ahita ny tompo ka dia mampirisika antsika mandrakariva azoto hitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mivavaka, faharetana mivavaka, faharetana amin'ny famakiana ten'Andriamanitra ary indrindra fitadiavana azy amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny tenantsika zany sy ny manodidina antsika madio anatrehan'ny Tompo. Saotra ny tompontsika ny amin'ny famparezana androany ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ka dia manao velomanao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sitrapon'ny Tompo zany dia mbola mihaona eto ihany tsika amin'ny fotoana manaraka raha mbola tsy tonga ny Tompo. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Alleluia. Amen.